Hita androany 12 Martsa 2024 tany Toamasina ny fatin'ilay tovolakarana antsoina hoe ALECK izay nisy nakan-keriny tao amin'ireny vohatra Betsimisaraka ny taona 2024. Araka ny fanazavana nomen'ny Général Richard Ravalomanana, sekretera-panjakana eo anivon'ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena miadidin'ny Gendarmerie, dia vokatra ny fanadihadiana nataon'ny Gendarmerie no nahitana ANDRASANA. Nanohy ihany ity manambonahitra ambony ity fa raha ny vavao azy dia 3 andro tao aorianany nakana AN-KERINY azy no namoy ainy ity tovolahy ity noho ny aretina. Miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny CAF ny isian'ny fihaonana amin'ny Madagasikara sy Côte d'Ivoire. Ny 17 sy ny 30 Martsa ny tokony fanandrina ny ekipa rotonta. Tafiditra ao anatin'ny fifanitsanana ho an'ny kanina 2024 izay atao an'ny Cameroun moa ireo LALAO ireo. Mety hanova zavatra betsaka nefa ny noty izay navoakan'ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena ny 10 Martsa teo. Nanambara mantsy ity ministera ity fa miantona avokoa aloha ny fifaninanana ara-panatanjahantena iraisam-pirenena rehetra izay tokony atao eto amin'ny nosy ka mila fampivondronana atleta na fivoahan'izy ireo any ivelany. Mariana fa efa nandefa taratasy any amin'ny CAF, Confédération Africaine de Football sy ny FIFA, Fédération Internationale du Football Association, ny FMF na ny Fédération-na Malagasy ny baolina kitra napafantatra io fanapahan-kevitry ny fanjakana io. Ny olona marary ihany no mila manao sarom-bava raha ny fanazavana nomen'ny Dr Martsa talen'ny fampiroboroboana ny fahasalamana eo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamana. Raha ireo olona salama rehetra ireo no andeha hiaro tena ka samy hanao tapom-bava dia tsy ho ampy mihitsy ny tahiry, hoy ny nambarany. Efa nandray fepetra ihany koa ny fanjakana amin'ny famerana ny fanondranana tapom-bava any Chine izay nataona teratany sinoa teo aloha teo.